Ny tontolon'ny finoana no amaranantsika ny vaovao ankalaza ny fahadimapolo am'zato taona ny orena ny FJKM manandrina Lovasoa synodam-paritany arivo avaradrano amin'ny taona 13 sy 12 ity. Ampahafantarina antsika avy hatrany anjinjinin'izay. Maro ireo fiangonana eto Madagasikara no ankalazany fahadimapolo am'zato taona ny orenany amin'ity taona 13 sy 12 ity. Isan'izany ny FJKM manandrina Lovasoa iray amin'ireo fiangonana mandrafitra ny synodam-paritany arivo avaradrano. Araka ny fantatra dia isan'ny tsangabato amin'izao jobily izao ny fanatsarana ny trano fisainan'ny fiangonana. Amin'ny alahady ho avy izao ny fanokafana izany jobily izany. Amin'ny alahady 17 ny volana febroary izao, amin'ny alahady zany no fotoam-panokafana izany fankalazana ny jobily fahadimapolo am'zato taona fiangonantsika eto manandrina izany. Koa dia manentana mitaona riavana ary manatena ny fahatongavantsika teraka ny fiangonana rehetra ny mpiray tandrazana rehetra eto amin'ny FJKM manandrina Lovasoa avaradrano. Tonga maro isika ifanotrona amin'izany fotoam-panokafana ny fankalazana ny jobily fahadimapolo am'zato taona ny fiangonana. Nisy ny valopy efa nizaraina ifanentanantsika ahafahantsika mandray anjara riavana ny amin'izay hoe tsika manorina ny tsangambato anamarika izao taon'ny jobily fahadimapolo am'zato taona fiangonana izao. Dia manatena anao ry taranaky manandrino tsy andaraky ny mbiandoha amahazanaky ny jobily fahadimapolo am'zato taona ny fiangonana antsika. Amin'ny alahady ho avy izao zany ny fotoam-panokafana ny fankalazana ny FJKM manandrina Lovasoa ka antenaina ny fahatongavan'ny saranaka rehetra anatrika ny fanompoam-pivavahana izay anomboka amin'ny 9 ora sasany maraina.